Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray ry havana izay mijery sy miaino izao fandaharana eto amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'izao fandaharana vendredi biblika izao. Ny voalohany dia isaorantsika Andriamanitra fa ny famindram-pony rery any no mahato izao antsika. Ny famindram-pony rery any sy ny tenin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika no mbola mahatonga antsika ho velona hatrampamonjena tahaka an'izao. Ary isaorana manokana koa ireo rehetra izay niasan'ny fanahin'Andriamanitra velona ka napisy izao vendredi biblika izay ahafahantsika mifampizara ny tenin'Andriamanitra, mifampahery, mifampitarika ho amin'ny fiainana kristianina izao. Ny miaraka amintsika eto anio dia ny pastora Rakotoarimanana Rovasoa Andrianjaka Synodam-paritany Antananarivo. Ka ny anjara hoentiko eto amintsika eto mpampizarantsika dia toriteny amin'ny alalan'ny filazantsara araka ny Luka. Kanefa mialohan'izay dia andeha isika hiara hivavaka aloha ametraka izany tenin'Andriamanitra izany eo am-pelatanan'Andriamanitra. Hivavaka isika koa. Misaotra anao izay Andriamanitra ray zanaka ary masina fa ny fitiavanao rery any no mbola mahato izao anay. Dia misaotra anao mandrakariva izay fa ny herin'ny teninao no miasa eto amin'izao tontolo izao ka mandresy lahatra ny mpanota mba hibebaka ananana fiainana mandrakizay. Akinona eo am-pelatananao izao teninao izay horenesinay hifampizarana izao, akanay afatra ahafahanay mandeha amin'ny fiainanay sy ny fiatrehana ny ady ety amin'izao tontolo izao. Andriamanitra mahery ianao, aza velanao diso anjara amin'ny teninao mandrakariva na izay tsy afaka mijery sy miaino izao fandarina izao akory aza. Andriamanitra miasa amin'ny herinao tsy takatry ny saina ianao dia akinona eo am-pelatananao izao fotoana hatrehana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta no anaovanay izany zavatra izany. Amen. Eny ary ry havana, araka ny nambara teo dia ny filazantsara araka ny Luka 7:20, ny andinin'ny 7:20 hatramin'ny 5:30 no andraisantsika hafatra androany. Luka 7:20, ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 5:30 no andraisantsika ny hafatra androany. Toy izao mivatana izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha nanakaiky amin'ny Betifada sy Betania teo tendrombohitra atao hoe Oliva izy, dia naniraka roalahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe makanesa amin'ny rovohatra tandrifinareo roa. Ary raha vao miditra ao ianareo dia isy zana-biriky mifatotra ho hitanareo izay tsy mbola nitangenan'olona, fa ao izy ka entety. Ary raha misy manontany hoe nahoana ny vahanareo io, dia izao no holazainareo, misy raharaha analan'ny tompo azy. Ary no nandeha ny vahana dia nahita aratra nolazainy taminy. Ary raha namaha ny zana-biriky izy dia hoy ny tompony taminy, nahoana ny vahanareo ny zana-biriky? Ary hoy izy, misy raharaha analan'ny tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zana-biriky ka nampitangeniny azy Jesosy. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Marina ry havana fa perikopa izay fampiasa amin'ny vanim-potoana amin'ny Pasika izany perikopa izany, satria miresaka indrindra ny fidiran'i Jesosy ambony nahitra kanefa amin'ny fanetretena ao a Jerosalema handeha hamonjy ny olombelona mpanota amin'ny alalan'ny fidirany amin'ny lalan'ny fangirifirina sy ny fahoriana.
naka ny toerana maha olombelona Jesosy Kristy tompo mba hanavotana antsika. Ianao izay mijery sy mihaino izao tenin'Andriamanitra izao dia voalohany iray amin'izany mpanota vonjeny Jesosy Kristy tompo izany. Araka ny nambarako teo dia marina fa fampiasa ny vanim-potoana amin'ny Paska izao tenin'Andriamanitra izao, kanefa ho antsika kristianina dia mahatsiaro ny Paska isan'andro tsika amin'ny fiainantsika, satria ny fahatsiarovantsika ny Paska dia mahatonga antsika ho tafaroso amin'ny enina sy ny fibebahana atao isan'andro. Efa mahatsiaro ny fanirifirina sy ny fijalian'i Jesosy, ilay Andriamanitra tonga nofo namonjy antsika teo ambonin'ny hazo fijaliantsika, dia tsy maintsy tsarotsika mandrakariva izany fibebahana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Raha ny mpanota anankiray tsy mety mibeta, raha ny mpanota anankiray tsy mety miaika ny fahotany sy ny faharatsiana eo anatrehan'Andriamanitra, dia efa tsy hanana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, satria lavitra azy ny fiainana mandrakizay fa eo ambavahoana ny fahafatesana mandrakizay dia ny hely mirehatra fo izany olona izay. Eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao azy dia mandeha mihazo ny lalana miditra ao a Jerosalema Jesosy Kristy tompo. Fatany zavatra anjo azy eo, fatany zavatra ho atao aminy, kanefa dia lazaina ho firenena voafidin'Andriamanitra ireo mponina ao a Jerosalema. Fatany Jesosy ny kapoka azo azy, fatany ny eso, fatany ny latsa, fatany ny fantsika amatsiana ny tanany, kanefa Andriamanitra be famoram-po sy be fitiavana izy dia tsy maintsy miditra amin'izany lalana izany. Eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao Jesosy dia nakateraka ny lazain'ny testamenta talohany aminy hoe indro ny mpanjakanao ho avy tonga mitainginy amin'ny zanak'olona, hiditra amin'ny fanetretena ilay tompony voninahitra, ilay tompony tery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ tany, hiditra amin'ny fanetretena mba ho voravirain'ny mpanota tsy mety mibe. Fitiavan'i Jesosy Kristy izany, fitiavan'Andriamanitra asianao miaino ny tenin'Andriamanitra izany. Aseho eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity koa fa Andriamanitra manerana ny zavatra rehetra, manerana ny fotoana rehetra, manerana ny toerana rehetra Jesosy Kristy. Satria hitantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra io fa manondro vohatra anankiray izy dia fantany avy hatrany ny zava-misy eo amin'ny vohatra io, fantany mponinao, fantany hoe misy zana-biriky anankiray mifatotra, ary fantany koa aza na ny teny aloako ny vavan'ilay tompony biriky rehefa tonga eny ireo lahy izay efa ny zana-biriky. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra Jesosy Kristy tompo. Andriamanitra mahalala ny ao am-potsin'ny loko Jesosy Kristy tompo. Andriamanitra mahalala ny fiainantsika rehetra Jesosy Kristy tompo. Niza mihevitra ianao zavatra any amin'ny afina, tsy miafina aminy. Tsara ho fantarinao izay miaino ny tenin'Andriamanitra amin'izao reo sy fotoana izao izany, tsy misy miafina amin'ny Jesosy ny fiainantsika rehetra. Fitarian-teny ihany izay ambaran'izay fa ny tena hafatra tiana ho tsindriana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana, izay mijery sy miaino ity tenin'Andriamanitra ity, dia ny hoe ny tenin'Andriamanitra dia teny feno hery sy fahefana. Ny tenin'Andriamanitra dia teny feno hery sy fahefana. Voalohany amin'izany dia aseho amin'izao tenin'Andriamanitra izao koa indrindra, satria koa fa ny tenin'Andriamanitra dia miteraka fanoavana. Ny tenin'Andriamanitra miteraka fanoavana. Izay ny voalohany entintsika hanazavana ny hoe tenin'Andriamanitra feno hery sy feno fahefana. Misy eo izany tenin'Andriamanitra miteraka fanoavana izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, ilay Andriamanitra velona izay miresaka amin'izy amin'ny rahalamana hoe mandehana nakery amin'ny roa vohatra iroa dia hita zana-biriky an'ireo. Fa ao izy ka ento ety amiko fa misy raharaha ilako azy. Tenin'Andriamanitra feno hery sy fahefana maniraka ny mpianatra amin'izany. Fa raha tsy feno hery sy fahefana ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tsy tanteraka ny hiraka fanahy. Ny zavatra mitranga eto amin'izao hitantsika eo amin'izao soratra masina izao ry havana dia izao: tsy namaly ny mpianatra, tsy nametra-panontaniana ny mpianatra, tsy nanohatra ny hiraka ataon'i Jesosy koa ny mpianatra.
kanefa dia saroko zany irako zany andeha ho any tokotrano ianao haka zavatra olona mpangalatra nde ny ilazana an'izany raha ny fiainana andavanandrotsika misy olona tonga ao an-tranonao haka entana ao an-tranonao tsy miteny tsy miresaka aminao akory izy fa avy dia vahany ny biby eo tokotany na voainy ny fiaranao dia hoenty ny mpiara hanahoana ny fahatezerantsika olombelona fa izany ny zavatra antsika fa fantatry ny mpianatra fa ho sarotra ny zavatra hatrehany fantatry ny mpianatra fa mafy zany iraka mpanaovin' Jesosy zany fa saingy izao ny tenin'Andriamanitra feno hery sy feno fahefana ny tenin'Andriamanitra no miasa tao am-pon'ny mpianatra resy lahatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny mpianatra satria ny feno hery ny tenin'Andriamanitra ary feno fahefana ka dia mandeha tsy mametraka fanontaniana fa manao ny asany tompo izay manira izao ny fanontaniana mipetraka ho antsika izay mijery sy miaina izay tenin'Andriamanitra manahoana ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra eo aminao sy ny fiainanao fa ny mampalahelo dia zao maro dia maro ny kristianina fa firifiry amin'ireny miaina ny tenin'Andriamanitra sy makatao ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy tompo dia malahelo rehefa tsy miaino ny feon'izay mitory azy mitory teny amin'ny kibebaka Jesosy Kristy tompo impidy Jesosy no miteny biby ianareo fa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba fa akaiky ny farany mibebaka tamin'izany teny Jesosy fanohatra ny fibebana azy nataony dia ny fanombohana n'ilay tompony voninahitra teo ambony hazo fijaliana ry havana malalo amin'ny tompo firifiry ny kristianina mpanompon'Andriamanitra voantso voafidin'Andriamanitra natsoiny Jesosy Kristy tompo tamin'ny anarany natokana ho amin'izany fanondrahana manokan'izany kanefa hita ny fiainana andavanandro fa manohatra ny tenin'Andriamanitra misalasala ny fanondrahan'i Jesosy Kristy tompo ka te hiady varotra amin'i Jesosy te hanameloka an'i Jesosy indray amin'izay fanondrahana hoe aiza ny ahavitako an'izany sarotra izany lavitra izany lalan'izany tsy vitako izany tsy manana fahafahana anao an'izany aho ny mahamaika ny olombelona mpanota na dia kristianina aza dia miala ndraikitra hitsoka ny fanondrahan'i Jesosy Kristy tompo jerenao amin'ny fiangonana misy anao firifiry ny olom-boafidy amin'ny alalan'ny fifidianana tao am-piangonana izay tendrin'Andriamanitra fa firy amin'ireny manatanteraka ny asan'Andriamanitra mampalahelo zany ry havana hijaly ny fiangonan'Andriamanitra izy amin'ny mampijaly azy Andriamanitra vesa ny olombelona mpanota fa maro ny olona miemitra amin'ny hira ampanaovin'Andriamanitra ry havana malala izay miaino ny tenin'Andriamanitra ankehitriny tianao Jesosy Kristy tompo mato maniraka anao amin'ny asa ary raha maniraka anao amin'ny asa izy dia teny feno hery sy fahefana no andrahany anao fa tsy teny malemy fa teny matanjaka manam-pahefana andrava ny asany maizina eo alohanao sy ny tahotra rehetra ny tenin' Jesosy Kristy tompo inona ny atahoranao inona ny mampiemitra anao inona ny mahavariana anao amin'ny eto amin'izao tontolo izao izay tsy misy fiadana ny havatra faharoa etontsika hanazavana ny amin'izany hoe ny tenin'Andriamanitra feno hery sy fahefana izany dia izao ny tenin'Andriamanitra koa miteraka fahafoizana ny tenin'Andriamanitra mitarika ny olona ho amin'ny fahafoizana ho an'Andriamanitra hitantsika amin'izao tenin'Andriamanitra izao rehefa tonga tany ny mpianatra dia tsy ny teniny izy fa ny tenin'i Jesosy Kristy tompony navaliny tamin'ilay tompon'ilay briky rehefa nanontany tompon'ilay briky hoe ino ty ataonareo ity amaninona no alainareo ny briky dia navaliny teny hoe misy raharaha analan'ny tompony azy tenin'i Jesosy no entiny natay tenin'i Jesosy feno hery sy fahefana ny tonga dia mandresy lahatra ao am-pon'ilay tompony briky ka mahatonga azy kiaiky atsiaro fa tsy aza ny zavatra eo am-pelantanany fa misy tompony Andriamanitra izany Jesosy Kristy tompony zavatra rehetra tsampany izany ilay tenin'Andriamanitra no miasa ao am-pony feno hery sy fahefana mahatonga azy andidika ny hoe na dia ilaiko aza ny briky satria ilainy tamin'ny asa-pivelomany izany manampy amin'ny fotoamanetany izany manampy amin'ny asa eny an-tsaha zany manampy be da be amin'ny asa-pivelomany izany fa zao
Tsy nahoany zany, nafony ny zavatra rehetra, nafony ny biriky, na dia ananany tompony kely ary zany eo amin'ny fiainany andavanandro, hanatanterahana ny asan'Andriamanitra lehibe dia ny famonjena amin'ny tanàna. Ry havana malala, ny tenin'Andriamanitra hoe miasa eo amin'ny fiainanao ka mahatonga anao atsiaro fa tsy anao ny zavatra rehetra ao am-pelatananao, mahatonga anao atsiaro ve ny tenin'Andriamanitra mba hahafoy ko amin'ny asan'Andriamanitra. Mampalahelo mijery amin'ny fiainana kristianina, firy mahafoy ho an'Andriamanitra raha nangona ny asa izy dia mitombo fatatra ny fananana, mifantoka irery ihany nefa amin'izao tontolo izao ho ahy, ho an'ny vady, ho an'ny ankohonako, ho an'ny taranako any aoriana any. Aiza ny asan'Andriamanitra, aiza ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Zao dia ambara aminao, tsy misy anao n'inon'inona, vadinao tsy anao zany an'Andriamanitra, zanakao tsy anao zany, io am-pelatananao io na kely na lehibe tsy anao zany, ny biby-piompy, ny saha, ny tany, ny trano, ny fiara sy ny maro hafa tsy misy anao zany, na dia kely na dia bitiny kely tsy misy anao zany. Homen'Andriamanitra maimai-pona anao, fa ianao mahafoy kely sy bitika ho an'Andriamanitra hoe ianao mpanompoana. Manahoana ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra? Say Satana, ny tenin'ny Satana ny matanjaka ka ny hoe ny fitiavan-tenao piano, ny fiainao piano aloha, tsy mahafantatra na iza. Ry havana malala ao amin'ny tompo, na iza tsy ampy ny tenin'Andriamanitra, na iza mahalaina miaino ny tenin'Andriamanitra, mamaky ny tenin'Andriamanitra, miaino ny fampianarana soratra masina samihafa izay atao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, dia zao tsy ho tonga ao amin'ny terin'ny tenin'Andriamanitra. Fa iza ny manaka anazy ka miaino ny feon'ny Satana ho navelany hitarika ny fiainana, ny devoly fahavalo efa resy indray ny tonga mpandresy eo amin'ny fiainana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, izao no ambara aminao androany. Raha misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy mahefa na inona na inona, tsy misy n'inona vitanao raha misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ianao. Raha tsy ampy tenin'Andriamanitra ianao, fahoriana ny fiainanao, fijaliana ny fiainanao, tsy misy afa-tsy tomany, alahelo, ady, korotana, fahafatesana. Ary nefa rano dia zao mifarimy rehatrafo maharitra manak'izay. Tsy hisy olona tsy ampy ny tenin'Andriamanitra mihitsy ka sahiteny hoe any ny fiainana mandrakizay. Marina fa no nitendren'i Jesosy ho anao ny fiainana mandrakizay taminao natao batisa, fa raha ianao ny minia manitsakitsaka ny tenin'Andriamanitra, tsy tia miaino ny tenin'Andriamanitra, tsy tia mamaky ny tenin'Andriamanitra, na dia hanokatra ny baibolinao azy amin'ny fotoana takariva na dia 10 minitra monja azy. Fa raha ianao ny tsy ampy an'izany dia ho very ny farindratra. Ny olona izay tsy miaino ny irak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, ny olona izay tsy tonga amin'ny fahafoizana kristianina noho ny tenin'Andriamanitra, dia itenenan'i Jesosy amin'ilay ora farany manao hoe tsy fantatro ianao na aveza na aveza. Any amin'ny heri maharitra mandrakizay ny toerana mety mendrika aminao, tsy misy anjara toeranao any an-danitra n'inona lazainao fa vitanao teto amin'izao tontolo izao, dia tsy fantatro zany toy Jesosy Kristy. Izany ny mendrika ny olona tsy ampy ny tenin'Andriamanitra, tsy tia miaino ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala izay mijery sy miaino izao tenin'Andriamanitra izao, mino afa-tsy tianao no tongavana zany teny fahatezeran'i Jesosy zany amin'ny faly. Fa androany aloha mbola maneho ny fitiavana ianao Jesosy Kristy, mbola tianao Jesosy Kristy, mampahery anao Jesosy Kristy, mampafantatra anao izy fa ny tenin'Andriamanitra ne manana hery sy fahefana. Noho ny tenin'Andriamanitra fa hiasa ao anatinao izy, fa tio ny tenin'Andriamanitra fa hiasa ao anatinao izy, ianaro ny tenin'Andriamanitra fa hiasa ao anatinao. Ary ambonin'izay ny tenin'Andriamanitra dia tsy feo mandeha fotsiny fa teny tonga nofo, ka miara-nonina tamintsika teto amin'ny tontolo izao. Teny tonga nofo dia Jesosy Kristy tompo zany ilay tenin'Andriamanitra velona. Izy no ilay tenin'Andriamanitra manjava ny asan'ny maizina, mandroaka ny asan'ny maizina,
mandresy ny devoly sy ny satana ary manitsakitsaka ny lohany ao ambany paradis. Izy ilay tenin'Andriamanitra nanadio ny boka. Izy no ilay tenin'Andriamanitra nanasitrana ny marary. Izy no ilay tenin'Andriamanitra mampahery ny reraka. Izy no ilay tenin'Andriamanitra manangana ny maty. Ny tenin'olombelona sy ny teny hafa renao eny amin'izao tontolo izao tsy mahova ny fiainanao, tsy mahavita ny koanao zao. Fa mety fahakiviana sy faharerahana azy no azonao avy amin'ny tenin'olombelona. Fa ny tenin'Andriamanitra tonga nofo dia Jesosy Kristy tompo no afaka manaova ny fiainana. Satria izy nolay tenin'Andriamanitra manana hery, manana fahefana, teny velona sy mahery, manjava ny fahafatana. Amin'izao ora sy fotoana izao ary, inona no atahoranao? Indro ny tenin'Andriamanitra efa tonga aminao, Jesosy Kristy. Izy no hitarika anao ho amin'ny fanoavana, ka ho mpanoton'Andriamanitra tsy mandafy antsona anao, fa ho mpanoton'Andriamanitra vonona amin'ny asa tsara rehetra. Anaiky amin'izay irahan'Andriamanitra, na ho sarotra, na ho mora, na ho voky, na ho nona, dia mahatoky satria velona sy mahery eo aminao ny tenin'Andriamanitra. Izy ilay tenin'Andriamanitra hanampy anao ka hahatonga anao hanana fo mangoraka, hanana fo toritory sy mangorakoraka, fo manana fitiavana n'Andriamanitra sy fitiavana ny olona, ka hahatonga anao hanana fahafoza amin'ny asan'Andriamanitra. Handroso ane ny fiangonana izay misy anao, handroso ane ny fiarahamonina izay misy anao, satria ilay tenin'Andriamanitra tonga no fo aminao no mitarika anao amin'izany. Riavana malalo amin'ity. Eto ampamalana izao afatra tsy tenin'Andriamanitra ho anao izao. Dia izao no afatra. Ny tenin'Andriamanitra teny feno-pera sy fahefana. Izany ny tenin'Andriamanitra zany. Aza avela ho atao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra, fa meke eo ambany tana maherin'Andriamanitra. Maneke fa tsy mahavita ninninona ianao raha tsy eo Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Iasa ho anao. Izao sisa izao dia mandehana ny fiadanana. Satria naketraka ninninona eo alohanao, efa indro Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra efa manjava sy manjodana an'izany. Mandehana ny fiadanana Andriamanitra anankiray. Natao an'Andriamanitra mba izanaka ary fanay masina, izay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandroso izay. Amen. Mivavaka isika rehetra. Misaotranao izay tompo noho ny fitiavanao anay, fa mbola ampahafantarinao anay fa velona sy mahery ny teninao, ka afaka miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny fiainanay rehetra. Dia ampio mandrakarivo izay mba ho tia mamaky, mihaino, mianatra amin'ny teninao andehananay araka ny sikatonay. Dia fa io izay rehetra mihaino izao fandaharana izao, fa io izay rehetra tsy mihaino koa, fa io ny kristianina rehetra, ary tario ny jentilisa koa mba hiaino ny teninao, mba hanana ny fiainana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovanay izany zavatra. Amen. Dia ny adiavana dia isaorantsika Andriamanitra, fa fitiavana avy aminy no ahafahantsika miaona eto ny lalan'ity fandaharana vendredi biblika ity iray. Inona fa mampahery antsika ny tenin'Andriamanitra izao indrasitsika teo. Dia ny fiadanan'ny tompo anie ho amintsika rehetra. Eo ampiandrasana izay mety toteny moa no natao, dia angamba mety tsy hisy ny fanontaniana izay apetraka, nefa raha sendra misy koa izany dia isaorana antsika sahaby vavaliana amin'ny fitiavana. Dia mampirisika antsika mandrakarivo mba ho tia mihaino ny tenin'Andriamanitra. Mampirisika antsika mandrakarivo mba ho velona amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsiarovy ny asa lehibe nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny teniny. Dia mpanoton'Andriamanitra mahatoky anie isika rehetra. Miraso antsika rehetra ny tompo fomba antsika rehetra. Mijery eto ako
dia tsy misy nametraka fanontaniana dia nifaranako ngamba zany anjarako isaorana manokana ireo tompon'andraikitra amin'izao fandaharana vendredi biblika izao. Ny tompony fomban'ireo fomba azy ireo ary tantana ny tena misy mba afaka izao fiarahantsika ny dividivika izao dia aireza mahatanjah mombanareo Jesosy Kristy. Dia manao valemoantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny manaraka indray tompo. Veloma tompoko.
sanatry fa mandigny atrany atrany resoizy anjaka anatino mafirifiry no nanjery niandrony horava ianao vevorireny sanatrany vava efa mizarina mako Jesosy rango elaniandrano
Jesus avao gny tsara, izy raiky avao gny lala. Zay, oenty baiboly. Esini kukikanau, nakau akiabau. Esini kukikanau, akiabau. Nanye kama tusiana mina ukana ungelala kupata kumasara. Esini kukikanau, nakau akiabau. Esini kukikanau, akiabau. Nanye kama tusiana mina ukana ungelala kupata kumasara. Kuwe sana jisusehe Nana unakia maunge masada Basi wani kuwe sana jisusehe Nana unakia maunge masada Mulu minutazo Kimi beba kazo Sanandro tudo tsara masoandro ny fitiavanao ay Jesosy malalao toa mitombo isanandro tudo tsara masoandro ny fitiavanao ay Jesosy malalao. Wayanao mba ituri teni sua mafali mba napaka irogaja tenunguri simijali
takaky ny saiko fitiavanao Jesosy tsy takaky ny saiko fitiavanao tsy takaky ny saiko fahasoavanao tsy takaky ny saiko fitiavanao tsy takaky ny saiko fahasoavanao tsy takaky ny saiko fitiavanao Inside me, if you never know, I will be
Elalinaje soni tijavana wai Stakatini sakani Nilakana Amabuni fuku Nilawunu Tumwiku Stakatini sakani Nilakana Amabuni fuku Nilawunu Tumwiku
tukochi Saka nadi Niavantekia nau Fasishinga kama kama Nefa wabize susi Susi tumpu Sisa chini manambara Nangu ya vidi Fefa marini tukochi Saka nadi Niavantekia nau Fasishinga kama kama Nefa wabize susi Sama nama hasa saja simikara, fe tanawa kuriba, ulala
ataoko aminao kahiratsao mairaka ikinoanao lonavonjyanao mahiratsao mahita fatane tafariny jesosy zaho kapake lananantsako zaho ny tolako lanananelatsy zaho ny kopako lananantsako ipiopiope apatiralela tafahiny jeso tapalivalie zambotsambokoye nitulatulava rasinanantsafoye nikopakopake rasinananelatsy bare apatiralela tafahiny jeso tapalivalie zambotsambokoye nitulatulava rasinanantsafoye nikopakopake rasinananelatsy bare mahiratsao mahita fatane tafariny jesosy zaho kapake lananantsako zaho ny tolako lanananelatsy zaho ny kopako lananantsako ny piopiope
efa vatengy atsikizany kazavakanto sy mamiratra volamena arengy tany ala maitso mitomandavanany efa vatengy atsikizany kazavakanto sy mamiratra manana dedy isika olongy ikolokolo ikaty azene asasomaina kasawana namseny fazavaparinandriamanitra manana dedy isika olongy ikolokolo ikaty azene asasomaina kasawana namseny fazavaparinandriamanitra Lanto jivujivutra mitsukamura tomamseto nivufanari simaksajana jamanitra uza nilanto lanto jivujivutra mitsukamura tomamseto nivufanari simaksajana jamanitra manana dedy isika olongy ikolokolo ikaty azene asasomaina kasawana namseny fazavaparinandriamanitra manana dedy isika olongy ikolokolo ikaty azene asasomaina kasawana namseny fazavaparinandriamanitra Sabtra sikanabe rangandria samby voretoa da mifagnosafa fampitafatafa sara sy marare saotre zagnahare Jesus
Ando sarutidatairana nawani Jesusi Makandangi tisara sara basi usi